rehefa apetraka ny fepetra rehetra amin'izany zavatra zany a mbola misy amin'ny mitady eopefy a de veriky fa tao ny mpampiatra ny lalàna tamin'izany rehetrarehetra zany fa fotoana androany de tokony eritreretana indrindra ny hoe nitolonange ny razantsika tamin'izany fotoana zany 8 taona lasa nitolona leo razantsika ireo nandatsaka ny rany a nanome ny ainy a tena fitiava-tany razana le izy amin'izao fotoana izao a mbola mahantra le firenena nefa efa namoizana aina sy raha tahaka izany ary zany no mbola ivoizako foana hoe tsy maintsy ao anatin'ny fihavanam-pirenena no anoizantsika izany tolona rehetrarehetra izany a satria dia ho an'ny vahoaka nanaovana ny tolona ary tokony hiverina amin'ny vahoaka ny fampiasana sy ny fitrandrahana andreo arena rehetra eto Madagasikara eto ka fotoana tokony hibanjinana izay tombotsoan'ny firenena sy ny tombotsoan'ny vahoaka ny androandroany ary tena tokony hibanjinana mihitsy a ny fitiavan-tanindrazana tsy ao anatin'ny fandikan-dalàna tsy ao anatin'ny fitsikerana be fahatany fotsiny tsy ao anatin'ny fifanenjehana no ampandrosoana firenena fa ao anatin'ny firaisan-kina manaraka ny lalàna no anaovana an'izany zavatra izany ka dia andro lehibe zany ny androandroany mba ilazantsika.